dia mbola faly indray tafahoana aminao amin'ny alalan'ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha tratranay mpisakafoana moa ianareo dia mirara ianareo azo tomana eo am-panarahana ny vaovao izay momany ireo mpanao gazety ny televiziona malagasy tamin'ity androany ity. Noraisiny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita io atoandro io ary ny praiminisitra lefitra mauriciana Andriamatoa Xavier Luc Duval mitovy ny tadin-dokanga dia ny firosoana aingana amin'ny fifidianana izay no vaolana amana ity krizy politika eto Madagasikara ity. Rehefa vona moa ny sary sy ny feo dia ho avy eo hitatitra amintsika izay ihany ny namana Jean-Aimé Ramberson fa hivadika lafim-baovao hafa aloha isika nomboana an-tsary ny vaovao amin'ity atoandro ity. Ny vary ny etaeta ny zanaky ny faritra Atsinanana dia ny amin'ny andraisany tetikasa Ambatovy ny avao amin'ny faritra io iovana sy iaso avy eo io la atao hoe programme d'excellence technique izay iofana amin'ireo vao afaka baccalauréat ary nanovana fitsapana mihitsy 12 mianadahy no andiany voalohany ka iofana mandritry ny 12 volana izy ireo. Araka izao tantery ny Era Kotomalala sy Lucien Andriantsoazy izao. Karanasa ny tetikasa Ambatovy ny fanomezana fiofanana sy asa ho an'ny zanaky ny faritra Atsinanana toerana iasan'ny ny tetikasa io ilay atao hoe programme d'excellence technique. Profon'izany ireto 12 mianadahy isany vao afaka baka farantio taty amin'ny faritra Atsinanana ny faninana iofana atao amin'ny tetikasa Ambatovy mandritra ny 12 volana ary iasao avy eo. Afaka nanao fanampy sy ny eny ny etaeta araka izany ny tetikasa hoy Alain Mahavimbona lehibe ny faritra Atsinanana. Saorantsika zareo Ambatovy satria afaka nanao defi ary afaka ny eny ihany koa ny etaeta izay napetrakantsika aty amin'ny faritra Valkizy manokana izany ny faritra amin'izany fanofanana omba iasa ato anatin'ny projet izany. Zava-dehibe izany ho an'ny projet ary zava-dehibe ihany koa izany ho an'ny firenena satria ny fananantsika olona manana teknika ambony hiatrika fampivoaran'ny firenena dia fananana lehibe zany ary reharehan'ny Madagasikara ahafahany Madagasikara filiana firenena. Navotra ny sekretary mpanjakana amin'ny sanany fampianarana teknika sy fiofanana arakasa toto rary malala ny diateto fa ny maty matesa ny fanjakana tetezamita ny famerenana ny asan'ny fampianarana teknika. Tokantena ny zavatra mitsangana io raha ny projet Ambatovy io resahana satria dia tanora izay tamvoaka amin'izany fampianarana ara-teknika izany ny tanora ilainy zareo eo am-piandohana izay vao manampy ny formation izay mifandraika amin'ny filany zareo. Ka dia isorana manokana eto izany ny projet Ambatovy izay natsapan'izany fiaraha-miasa amin'ny tanora mivoaka amin'izany fampianarana izany. Hazo vatsim-pianarana avy amin'ny tetikasa izy ireto mena tety any puniquity scolaire tamin'izao fanomboana izao namaranana ny lanonana teto ny fanomezan-dalana ny ray aman-dreny nitsidika ny usine. Na dia vao baccalauréat fotsiny aza ny mari-pahaizan'ireo tanora iofana amin'ny fampandehanana tetikasa io tetikasa ao Ambatovy io dia ho lasa teknisiana manam-pahaizana sy manam-pahalalana hiasa amina orinasa lehibe manana fenitra iraisam-pirenena tahakana Ambatovy izy ireo hianatra ny hygiène et sécurité, soudure et électricité, ny procédé chimique izany hoe ny lafiny ara-tsimia rehetra izay mampiodina ny usine ireo tanora ireo hianatra amin'ny teny frantsay ihany koa, ny teny anglisy, ny informatika sy ny management araka izao hitaterany Era Kotomalala sy Lucien Andriantsoazy izao ihany. Fandaranasa ny tetikasa Ambatovy ny fanomezana fiofanana sy asa ho an'ny zanaky ny faritra Atsinanana toerana iasan'ny ny tetikasa io ilay atao hoe programme d'excellence technique. Profon'izany ireto 12 mianadahy isany vao afaka baka farantio taty amin'ny faritra Atsinanana ny faninana iofana atao amin'ny tetikasa Ambatovy mandritra ny 12 volana ary iasao avy eo. Afaka nanao fanampy sy ny eny ny etaeta araka izany ny tetikasa hoy Alain Mahavimbona lehibe ny faritra Atsinanana. Saorantsika zareo Ambatovy satria afaka nanao defi ary afaka ny eny ihany koa ny etaeta izay napetrakantsika aty amin'ny faritra Valkizy manokana izany aty amin'ny faritra Asolo ny andalana ireo vahiny ary ampiodina ny tetikasa Ambatovy ny zanaky ny faritra Atsinanana omena fiofanana ato.
rehefa nisy ny fampidihana tamin'ireo ray aman-dreny ny tanàna dia nisy ny fiarah-miasa maro makaikaiky koa zany napetraka tamin'ireo ray aman-dreny ireo dia zonerahantsika zona lokany miarika ny fanombohana ambonisaina zany hoe formation ho an'ny zanaka ny fantasinanantsika androany raha tanora varamefapolo reo hoe zany sanjato zanaka tomasina avokoa. Tena tanana dia amin'olona ny misy ny fitsapapaizana natao tamin'ireo vavakabaka tety tomasina maniry miofana siasa ao amin'ny tetika Sambatsy misy ny dimy antso-mitsarana ho an'ireo rehetra iofana. Valo ambin'ny folo taona hatramin'ny roa ambin'ny roapolo taona ny tanora omety miofananao hatramin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo misy ny fiofanana amin'ny volana jona izao nefa efa hiditra sady ny andiany faharoa tombony ho an'ireo mpiofana ny fananana fahaizana sy fahalalana hiasa amina orinasa lehibe manana fenitra irasam-pirenena tahaka n'Ambatovy. Fa mbola hijanona amin'izay resaka toe-karena izay ihany isika fa andeha hianatsy kokoa ny sokatra tamin'ny sabotsy lasa teo ny fotoam-piotazana voaloboka ao amin'ny orinasa Lazany Betsileo any Fianaratsoany nankalazaina nanaraka tamin'izay ihany koa ny faha-efapolo taona ny orenan'ity orinasa Lazany Betsileo ity tonga nanatrika ny fotoana moa ny ministra ny toe-karena sy ny indostria Andriamatoa Fiainana Richard ary ny ministra ny fitsarana Ramatoa Christine Razanamahasoa tany am-toerany Dori Roditis mikatitra mitsika izay vaovao izay. Ihany orinasa Lazany Betsileo misedra olana mantsy izy io nandritra ny efa taona teo anelanelan'ny taona 2000 hatramin'ny taona 2020 izay saika nitarika ny fanakatonana azy mihitsy. Ndraisana fanapahan-kevitra maro ny fanarenana ny orinasa natao laram-pahamehana ny fandoavana ny trosan'ireo tantsaha. Vaovany ny olana ankehitriny misy araka izany ny fitodiana manokana tamin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa mba hanampy ity orinasa malagasy ity. Marina fa efa antitra ny ankamaroan'ny fitaovana sy ny trano fiasana ao amin'ity orinasa ity. Hatram'izay mahafapotoana ny orinasa izay ataony kalazana ny androany tokony fotoana usausana naharaka na voaloboka satria efa fotoana manery ireo فوزنا هي Batas, Kajabana, Namana, Nukundra, Matsukanti, Nasa, Wava, Nasa, Pata, Zatia, Narampus, Kidapa, Nasa, Zainada, Pata. Yezakan, Ziri, Afanam Tunga, Ziri, Bulanalu, Afanam Tunga, Babulan, Amzan, Katakayan, Afanam Ziri, Nisumba, Nambrana, Andreu, Atasirana, Kirana, Niatala, Fitaratra ao amin'ny faritra matsatra ambony sy eto amin'ny firenena ny orinasa Lazany Betsileo ary misokatra amin'ny rehetra ny orinasa amin'ny fiarahana fampitombona ny rony vola ao aminy. Misy koa teto ny fampahafantarana tamin'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Christine Razanamahasoa ny olana mikasika ity orinasa ity izay bebe ny mpitantana ankehitriny fa efa eo am-pelantanan'ny tompon'andraikitra maefa moa ny mombamomba izay. Fa andeha verina kely any amin'ny faritra Atsinanana iny isika amin'ity vaovao manaraka ity manamafy ny fifamatorana ara-tantara izay efa misy eo amin'ny Frantsa sy ny faritra Atsinanana ny dian'ny delegation'ny ARF tany Tomasina Faranteo tetikasa maro moa no voafaritra iaraha miombonantoka ary ny tafavoaka amin'ny mpanao gazety izany delegasion izany niaraka tamin'ny lehibe ny faritra Atsinanana Alain Mahavimpina tany an-toerana ihany koa Ery Akotomalala sy Lucien Andriantsoa tatitra mitsika izay vaovao izay.
Mifamatotra ara-tantara amin'ny frantsay ny faritra Tsinanana tetika samaro no voafaritra indray iaraha mimbonantoka mivoatra izany tamin'ny fandalovan'ny délégation ARF taty Tomasina. Sandraisana amin'ny alalan'ny développement socio-économique na ny resaka réhabilitation ny bâtiment zay efa somary manahira ary misy ihany koa moa zany ny fanampiana appui ao anatin'izay secteur de la démocratisation et ny localité nambaran'ny lehiben'ny faritra fa hitan'ireto vahiny ireto ifotony ny fandaranasa aty amin'ny faritra zava-dehibe amin'ny tompona andraikitra ny tsy fisiny ny mpanelanelana intsony fa fiarah-miasa mivantana. Hitantsika kosa amin'ny pejin'ireo vaovao an-gazety isika eo ny lafin'ny politika dia ny iverenana Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo hitantana indray ny antoko Arema. Ny lafim-baovaon'ny toe-karena sy ny fahasalamam-bahoaka dia ny manakatonana ny fivarotan-trondro Trano Kitming izay nanary trondro simba aman-taona nanampoizina ny vahoaka teto Antananarivo herinandro teo eo izay. Ary amin'ny lafin'ny fanatanjahantena dia ny fandresen'ny knapsa tamin'ny kitra tompon-dakan'ny Afrika ireo rafitiana no voalaza ny gazety nivoaka androany izay tateriny Mbasolo Bernadette sy Tsital Jean-Paul. Matetika eo amin'ny lafin'ny politika no aseny ankamaroan'ireo gazety resabetsaka kokoa. Saika ireo mpiseho isan'andro dia mitatitra ny zanonan'Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ho sekretera nasionalin'ny Arema eny fa na ireo gazety paritra aza. Nambarany ao amin'ny iny vaovao toliary fa mbola izy aloha no sekretera nasionalin'ny antoko Arema amin'izao fotoana izao. Noho izany dia andray ny andraikiny ary anome aina indray ny Arema amin'ny maha sekretera nasionaly azy Rajaonarivelo Pierrot manomboka izao. La Gazette de la Grande Île Ritsoka Madagascar laza Courrier de Madagascar Madagascar Matin Midi Madagascar dia samy mitatitra ny momba izay avokoa. Mbola i Madagascar laza ihany no mametra-panontaniana Prime Ministre iraisana sy gouvernementa ho amin'ity herinandro ity mbola tateriny kofa manamafy ny fiverenany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny gazety Ritsoka milaza fa sarotra ny anala any Camille Vital. Ny inona ny vaovao manambara ny hevitry ny Prime Ministre lefitra Mauritiana fa fifidianana aingana ihany no vahaolana amin'ny krizy. Ny Courrier de Madagascar nanokatra ny pejiny amin'ny resaka sosialy fantatra ary voasazy ilay nanary trondro simba nakatona ny fivarotan-trondrony Trano Kitming hoy ny iny vaovao fa fanapoizinana ny fiarahamonina no nataony. Mafokibo ny gasy hoy indray kosa Madagascar Tribune eo amin'izay ihany satria hatramin'izao dia mbola tsy nisy na enona narary na maty ny trondro efa simba narina nefa ny fandrombana izy teo iny. Ny gazety taratra l'Observateur Madagascar laza aura la vérité dia samy mitatitra ny momba izay avokoa. Itaratra ihany dia nanokatra ny lahatsorany amin'ny fietsehana ataon'ny vahoaka any Egypta. Anjatony ny maty ary anarivony naratra noho ny fitakiana ny fialan'ny filoha sy ny Mubarak 30 taona mahery teo amin'ny fitondrana. Fanatanjahantena ireo gazety mpiseho isan'andro nivoaka androany dia samy nanao lahatsoratra momba ny fandresen'ny knaps tamin'ny kitra tompon-daka sy amboarany Afrika. Ady sahala ho an'ny Adema. Isan'izany les nouvelles Aura, l'Express de Madagascar, Midi Madagascar, La Vérité, iny vaovao Madagascar Matin, taratra l'Observateur ary ny gazetiko. Nandresy atanin'olona ny knaps hoy ny lahatsoratra. Mila mandresy ny AES-Adema any Maputo, Mozambika. Ao anatin'ireo gazety ireo ihany koa no hitaterana ny fahalasana ny Général Ravelomanana Claude, sekretera mpanjakana miadidi ny gendarmerie pirenena teo aloha rehefa ny vahiny 80 taona teto an-tany. Ny gazetiko milaza momba ny vidinentana amin'izao fotoana izao tafakatra hatrany amin'ny 503 ariary ny siramamy ary 400 ariary ny vary iray kilao. Iny vaovao Tomasina ao Brickaville nahazo vahana ny fiterahan'ireo zaza tsy ampitaona. Misy tambazotra avolenta ny alatra moto Ambatondrazaka ny sondrotra avokoa ny vidin-javatra. Iny vaovao Antsiranana, Halatromby, Ambondrona, ny sefokokotany no manao taratasy mampiboaka ny omby.
fampianarana teknika isokatra ny sekoly fampianarana fizahantany. Inona ny vaovao mahajanga ao amin'ny commune iboaka tsy ho ela ny marina ho tratra ireo mpangalatra eo amin'ny lafin'ny fandraisan-karama. Iny vaovao Toliary, gouvernementany firaisam-pirenena miandry ny tatitry ny SADC amin'ny farany herinandro. Ny faraparany herinandro teo no niandrasany rehetra ny fananganana izany gouvernementa izany, saingy no ny toe-javatra maro izay mbola mifamaofao dia aoriany 12 febroary indray vao fantatra ireo mpikambana andravitra izany. Hoy ny iny vaovao Toliary. Fefa natsidiky Mbasolo Bernadette ihany no ny lafina vaovao politika dia izay ihany koa no anoizana ity vaovao ity toy ny fanamarinana ny faheritaona ny joroan'ny fikambanana MDM mentana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia nikarakara fankalazana izany MDM manerana ny nosy sabotsy lasa teo tetsy Antsahamanta izay notarian'ny filopan'ny orinazy moa Andriamatoa Pierrot Radionarivelo avy eo dia nanatrika ny fambolekazo nataony Antoko Arima Andriamatoa Pierrot Radionarivelo mbola sekretera nasionaly azy ao amin'ity Antoko ity rehefa Ravanarivo sy Faniry Andriaminjanahary no tany toerana ka mitatitra izay vaovao izay.